Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a faly tafiaraka aminao a ny tenako androany. Ao tsara dolo ve tsika? Vavonina ianao? Sa mbola asiana hira kely indray aloha? Dao ilosa amin'ny hafatra isika ary. Dao tsika indray teny eo amin'ny bokin'i Jeremia. Jeremia toko voalohany a eny andiny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo no andeha ho raisitsika. Jeremia toko voalohany a andiny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Toko voalohany andiny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy, hatry ny fony ianao tsy mbola noforoniko tany Ekipo no efa fantatro, ary hatry ny fony ianao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy notendreko ho mpaminany ho an'ny firenena. Ary io kosa aho, hoy Jeremia zany, indrisy Jehova Tompo indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehova tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra anirako anao ianao, ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao amonjy anao aho, hoy Jehova. Jaona toko fa 10:10 andiny fa 10:10 sy ny fa 11:10. Jaona 15:16. Ny anaran'i Jesosy, tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy malala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakay izaho ianareo. Satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo, tsy ianareo no nifidy ahy, fa izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba andesy amoa, ary mba ahareta ny vokatrareo, mba omeny ray anareo izay rehetra angatahinareo amin'ny anarako na inona izany. Amen. Amen. Reo no teny iangatsika amin'ity androany ity. Bokin'i Jeremia sy bokin'i Jaona. Iverina kely aloha tsika ny amin'ny zavatra misy teo amin'ny tantara-piainan'olombelona mihitsy. Raha lasa ranabavy, isika rehetra dia malala fa maro be ny olona nosafidian'Andriamanitra tao amin'ity baiboly ity sy tamin'ny fiainana tany aloha rehetra tany. Maro be na hiainga fotsiny tsika amin'ny Noa na Abrahama na Davida, Mosesy, Joshua sy ny tariny rehetrarehetra nosafidian'Andriamanitra. Eny Jeremia ihany koa. Metao ihany koa tonga vanim-potoana tonga Jesosy. Dia rehefa tonga Jesosy dia teo ny mpianatra, teo ery Petera, ny apôstôly, Paoly, Timoty, nisy olona maro be tak'izany, ary mbola nisy olona hafa ihany koa ankoatran'ireo mandra-pahatonga ty amin'ny vanim-potoana antsika, fa tsy hoe ireo izay voaresaka atao ireo ihany ny olon'Andriamanitra, sy hoe ny olona ataontsika hoe ny olona masina na hoe manana olona nampiasain'Andriamanitra, fa maro be mandrak'ity ny androany mbola maro be tak'izany ny olona nosafidian'Andriamanitra. Ary olona rehetra ireo dia olona arak'ilay teny teo hoe efa fantatr'Andriamanitra mieloha, mbola tsy namboarina, mbola tsy tafapetraka atao anatin'ny kibon'ny reniny, indrindra i Jeremia aloha ny raisitsika teo, dia efa fantatro ianao izay hoy Jehova. Ary tsy tapitra treo fotsiny hoe fantany, fa sady fantany no efa ny zavatra nanendriny azy. Tsy tapitra fotsiny zany hoe ay fantaka Jeremia no avy eo rehefa avy eo dia izay, dia anao iny Jeremia dia tsy fantako fa izay fotsiny fahafantarako azy. Tsy ohatran'izay fahafantaran'i Jehova azy, fa fantany tsara mihitsy ary ny zavatra nanendreny azy hoe ho mpaminany ho an'ny firenena maro ianao. Izay no nanendreny Jehova any Jeremia tamin'io vanim-potoana io. Zavatra izay ho resantsika eto resaka vanim-potoana. Raha lasa ranabavy, Andriamanitra rehefa nisafidy an'ireo olona rehetrarehetra taloha ireo, dia izy malala hoe eto amin'ity fotoana ity ianona mihitsy no ilaiko. Noa ny ilaiko amin'ity fotoana ity. I Abrahama indray no ilaiko rehefa avy eo. Dia mandeha ohatr'izay hatrany.
ary arak'izay tenen'izay hoe tsy hoe efa nisy aloha le olona zay vao hoe ay anina tampoka kay fa efa fatany hatramboalohany efa fatany hatramin'izay hoe isy any anina inona ampiasaiko Noa ampiasaiko Abrahama sy izay rehetrarehetra izay olona rehetra malaza ny finoana hita antsika natao amin'ny fanekena taloha na atao amin'ny fanekena vaovao ho avy Jesosy ihany koa safidiany Jesosy ilay zanany hitondra ilay famonjena ary izy raha teo mahalala ny vanim-potoana mety indrindra hoe eto mihitsy ianona no safidiako tsika mantsy afaka mieritreritra hoe maninona mora voaroaka tao asa-edena iry Adama sy Eva dia maninona raha tonga dia natao tonga Jesosy dia tonga dia natao ny famonjena dia tonga dia vita amin'ny fiainantsika tonga dia izay zany fa tsy izay zavatra nisy satria maninona fantatr'Andriamanitra tsy mbola izay ny tokony hisy eo tsy mbola fotoana ny Jesosy tamin'ny fotoana io fa mbola nisy zavatra maro dia maro ny ilana tao niseho aloha teo amin'ny tantaram-piainan'olombelona teo amin'ity izao tontolo izao ity ary reny zavatra rehetra izay miseho atao fanekena taloha rehetra ity dia ilayntsika ankehitriny no mahafantatra sy mahalala ny zavatra nisy ahafantarantsika misimisy ny asan'Andriamanitra sy ny fitiavany sy ny heriny sy ny fiombany olona rehetra izay efa nalainy ho azy sy ny safidiany ilayntsika mandravity androany le izy satria maninona isika raha teo ihany koa mbola tsy teraka raha ohatra ka voavoaroaka atao asa-edena izy ireo dia tonga dia Jesosy natao tonga dia tsy tanteraka amin'ny fahatongavantsika fa inona zavatra nisy efa fantatr'Andriamanitra fa mbola isy olona maro avy eo mbola mila hovonjeny ireo mbola mila teraka eto amin'izao tontolo izao aloha ireo dia izay ireo vao ateraka indray dia izay ireo dia voavonjy ireo rehefa avy eo fa tsy mety raha tonga izao sahady i Jesosy fa mbola misy processus be dia be aloha mila alefa mandeha tsikelikely ao anatin'ilay izy satria maninona efa fantatr'Andriamanitra raha teo fa mbola isy zany Petera zany ohatra mbola isy zany Paoly zany mbola ilaina mbola isy ihany koa isika mbola isy atsika reto ihany koa mbola mila vonjena manjary Adama sy Eva fotsiny voavonjy dia vita dia izay dia tsisy olona hafa-tsony indray dia tapitra indray ny tantara ary mety tsy ho fantatra lanja n'ilay fitiavan'Andriamanitra sy ilay namonoana ny Jesosy satria ohatrany tsy tena fantatra tsara mivesatra ilay zavatra nataon'izy ireo fa rehefa maro be amin'izay ny zavatra niseho tao amin'ity fanekena taloha ity nomena antsika amin'ny finoana rehefa nateraka indray isika dia manomboka azo tsika rehefa mamaky an'ireo baiboly ireo isika hoe ireo boky ireo isika hoe misy fitiavan'Andriamanitra be dia be efa niseho efa fahiny ary fidèle io Andriamanitra io tsy miova mihitsy izy fa maharitra amin'ny teniny izy ary marina izy amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ataony lasa fianarana ho antsika taty aoriana dia nisafidy amin'ny fotoana tsirairay avy ilaina indray zany Jeremia ampaminany zany eto ilaina indray Davida tamin'ity fotoana ity ilaina daholo ireo rehetrarehetra ireo tamin'ny fotoana ireny avy eo tonga Jesosy rehefa tonga Jesosy dia ny asan'i Jesosy manokana indray ny ataon'i Jesosy dia izay efa fantatsika raha teo ny hanome famonjena amin'izay ho antsika ny ho faty eo amin'ny hazofijaliana dia hitsangana izy rehefa avy eo tsy tapitra treo amin'ny fahafatesana fa mitsangana izy rehefa avy eo antsitrapo tanteraka ary efa fatany raha teo fa tsy hoe sendra mba hantsangana nisy coïncidence tatao dia mba hantsangana tokoa izy fa tena izy ihany no efa niteny dia nitsangana izy vita ny asany izay no nanendrenin'Andriamanitra an Jesosy dia rehefa vita an Jesosy ny asany dia lasa izy alohan'ny nandehana eny anefa dia nampianatra indray izy anyreto mpianatra izay lasa apôstôly izy ireo dia nampianatra ny zavatra rehetrarehetra izay reko tao amin'ny iray ozy izy dia efa nampianariko anareo dia tsy ataoko mpanompo intsony ianareo satria efa fantatrareo raha teo ny zavatra ao am-pon'Andriamanitra hoe fitiavana ary tia hamonjy ny olona rehetra dia avy eo amin'izay rehefa mandeha ilay izy dia ny zavatra tiako tenenana hoe ny safidy atsika amin'izay Andriamanitra hoe safidiko ianao satria maninona ilaina ianao safidiny Paoly satria ilainy Paoly ary nisy vanim-potoana be dia be mihitsy ilay izy hoe naninona tsy tonga dia tafiaraka be tao amin'ny hoe zanaka ireo apôstôly Paoly hoe tonga dia niaraka nianatra tamin'izy ireo Paoly fa mbola taty arindrina kely satria izay ilay vanim-potoanan'Andriamanitra dia kalena kely aloha rehefa mijery ny tantaran'i Abraham tsika efa 570 taona izy vao nampiasain'Andriamanitra maninona tsy tany aloha dia efa natao amin'izay efa nirahana anazy hoe mialahy eo amin'ity tany ity fa Andriamanitra efa misy
efa misy kajin'Andriamanitra mihitsy any hoe dia rehefa eto mihitsy ny anina no ilaina amin'izay izy tafatotona amin'ny génération andranina dia izy avy eo mipasy an'iny filazantsara indray ao amin'ny anina dia mitohy ohatr'izay ilay izy dia ohatran'izay mihitsy ny zavatra nisy tao anatin'io a ny dekalena kely mihitsy ny ferahan'ny Paoly tamin'ny ry Petera tsy to dia tafiaraka tao fa somary ny dekalena kely ilay izy dia mitohy dia lasa nisy an'ny Timote ihany koa dia ohatr'izay nantantarandry Mosesy reny ary efa ela mihitsy Mosesy izay vao nyresan'Andriamanitra hoe ndana voaka ny oloko fa tsy hoe mbola tanora mbola kely izy dia efa hoe ndana ianao ngianao zao rehefa mahazo azo fotoana ny erinana fa tena navela mihitsy aloha ny fotoana ray manontolo satria izay mihitsy no ilaina tamin'ny vanim-potoana io hoe aleoloha handeha kely mihitsy aloha ny fotoana ka aleoloha handeha mihitsy mba tsy ho maimaika be taty amin'ny vanim-potoanan'i Jesosy nandeha mihitsy aloha Jaona mpanao batisa lasa loloha kely dia tonga Jesosy avy eo dia ohatran'izay mihitsy ny fandehan'ilay fiainana izay nanaovan'Andriamanitra antsika izy no mahalala ny vanim-potoana dia araka lazaiko anao teo safidiny amin'izay isika safidiny ireo apôstôly ireo fa maninona misy zavatra ilaivany azy ilainy isika amin'ny fotoanany maro dia maro be amintsika no mananeritreritra hoe fa maninona ary an'izao vao naheno an'izany fitiavan'i Jesosy zany maninona ary zao hoe fa somary efa nahazo azo fotoana raha tamin'izaho le tanora mbola natanjaka tsara ingamba tena nahery be mihitsy dia navita asan'Andriamanitra maro be mihitsy tamin'izay raha tamin'izay no safidin'Andriamanitra fa Andriamanitra amin'ny malala ny vanim-potoana hoe eto mihitsy ianao no kasihana eto ianao no vangina no fonao dia rehefa avy vangina no fonao dia manomboka eo amin'izay ny asanao ao amin'ny tompo tsika mieritreritra hoe fa maninona ry Andriamanitra tsy natao tany amin'ny 10 taona tany zavatra le asanao mantsy tena ohatry ny mahafinaritra be ohatry ny kasika kely fotsiny avy amin'ny fanahy tonga dia ao babo tonga dia vita anao an'izay vetivety izay maninona raha natao tany aloha tany zany fa zao aty efa marary zao aty misy aretina natao aminangy taloha salama tsara tsisy ninona nazo anahy loatra zao asahirana fa androany aty ilaza aminao zao ny vanim-potoananao zao ny laivan'Andriamanitra anao amin'izao fotoana izao zany afatra zany aloha dia mikasika manokana ho an'ireo olona navoaray ny fitiavan'i Kristy ho anao izay navoaray ny fitiavan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana dia rehefa renao ao anatinao ao fa voadio ianao voadio an'Andriamanitra ny fahotanao satria mila diovina aloha isika izay vao afaka manao zavatra anankiray mila esorina aloha ny vesatra izay ao anatintsika tsy inona fa fahotana mba tsy hampatonga antsika heritreritra hoe za be fahotana be ty ve anao ny asan'Andriamanitra satria izay izy zavatra ilaivana tompo antsika izy zavatra anirahany atsika ka tsy maintsy isika aloha diovina mba tsisy ny excuse lava avaty amintsika isan'andro hoe ka za mbola ohatran'izao tsy ohatr'izany intsony ianao amen tsy ohatr'izany intsony ianao fa efa nidiovan'i Jesosy manjary manamaivana an'ilay zavatra vitan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana zany hoe tsy mahaifa ny zavatra rehetra ve zany Jesosy tsy mahavoadio sy tsy mahala ny zavatra izay manavesatra izay mampatonga antsika tsy ho tena havita hiasa ao amin'i Jesosy ve zany ny zavatra vitany teo amin'ny hazofijaliana za miteny anao fa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra tsisy ninona intsony miala aminao na mpianatra na me famonjena izy aloha dia aveo izy mampianatra rehefa voarainao fitiavan'i Kristy dia manomboka liny ianao dia hafantatra anazy misimisy kokoa manomboka mikarokaroka dia hafantatra hoe fa ahoana tsara ary zany fitiavan'i Jesosy zany fa ahoana ary zany maninona ary zany kasihany maninona ary any lasa nahenao zany za le tsy naheno taloha za le mpanenjika ohatran'ny i Paoly zao ohatran'izany za le mpanenjika an'ireo mpivavaka ireo taloha za mpianatra tao amin'ny fariseo maninona tsy mba ray génération tsara mihitsy tamin'ny ry Petera fa zay ny fitiavan'Andriamanitra atao anatin'ilay izy hoe misy vanim-potoana ray ao anatin'ilay izy dia rehefa tafapetraka ilay vanim-potoana dia mila tonga saina isika hoe eo ny ilaivan'ny tompo anao manomboka eo amin'izay ny asanao lizy ary indray ohatra mbola misy zavatra mikorotana kely izay araka fieritreretantsika azy ho ana manokana zao tamin'izaho vao converti dia efa taona tamin'izaho en conversion zany tsy mbola nalala zavatra be tao amin'i Jesosy satria raha hoe lazaintsika izy ny toerana izay nisy anahy tsy tena nafahako ny tombo loatra ny taona voalohany na converti anahy tena nafana fo be ary nety tamiko daholo ny fampianarana tsotsotra rehetrarehetra fa rehefa avy eo any tady zavatra
fa tsy tena hoe ampy le fahalalana be deabe ny zavatra tsy fantako dia le hafanam-po be lenao le voaconverti zany ny namanokana ohatrany hoe verivery fotsiny le izy ohatrany hoe tsisy inina tsisy zavatra fantako mamaky baiboly tsisy azoko mihitsy zavatra tenen'le izy vitsivitsy kely fotsiny ny hitako dia lasa nanomboka nanana n'ity vavaka ity amin'izay hoe tena homeo-mpampianatra Jesosy ianao zany mbola mangetaheta zay mahatsara le fanahy omen'Andriamanitra io normalement zany ianao raha tsisy an'io fanahy io tena hoe ok zay efa nitady tsy nahaiko tsy zavatra fantatrako aleo ajanona any amin'izay le izy tena mety zay mihitsy ny tato anatiko tamin'izay vanim-potoana zay fa le fanahy mbola niazona dia nametraka amin'izay tao anatin'ny foko hoe maniry foana hianatra dia mianatra fa tsisy zavatra fantako hoe ay zary ny atomboka vakiana amin'ity zavatra ity dia inona ny dikan'ity tenyity dia maninona n'izao dia maninona n'izao dia nanomboka mivavaka tamin'i Jesosy aho hoe homeo-mpampianatra Jesosy fa dia na tsy mandeha mihitsy ity zavatra ity marina ianao ny teny hoe tsy mila olona mpianatra anareo fa mifanahy fa zay mihitsy nitondran'ny tompo tamin'io fotoana io hoe tena hoe na tsara hoe nila olona nampianatra dia nahita mpampianatra dia tao anatin'le nahita mpampianatra amin'izay dia nanomboka teo amin'izay nanomboka ay ve ty izao hoe ay ve izao ny dikan'ity ay ve manao an'izao ay ve ty miditra ry manao an'izao ay izao ny tia nytenenina leto ay zao zany zavatra nisy enitaona tio arintsika izao tao ariana le efataona mozy izy aho hoe fa naninona ary ny asiana niny efataona tsisy nininy fa maina teny fotsiny fiainako avy mivavaka dia maimaina be nefa ny ao anatinao zany ao amin'ny fanahy mafana be dia hitady an' Jesosy tia fantatra azy fa rehefa avy mivavaka ianao dia ohatrany hoe tsy hitako izay tena voaraiko teo za ve miavinavikevitra be ve za ve tsy te handray izay tenen'olona ve sa za ve manina tsy mifanaraka loatra tamin'ilay atontin'ilay mbola te hianatra zavatra tsotsotra ny zavatra re ny sofina tamin'izany dia le fanahy koa malala ohatrany tsy tena mety zany zavatra zany dia rehefa nianatra amin'izay tatio ariana rehefa nafantatra zavatra rehetrarehetra dia izy aho hoe ay Jesosy fa maninona ary ny dia lany fotoana fotsiny ato anatin'le fataona reny nafana fo be tena hoe faly tonga foana vao misy fampianarana pastera hafa indray dia tonga foana mitady fa tsy nety afa-po mihitsy tao anaty tao dia tatio ariana amin'izay ny tompo ny teny hoe nisy vanim-potoana le izy tamin'ny se aloha zay mihitsy nilaivana azy atrio fotsiny rehefa mandeha ny fotoana manomboka eto amin'izay se no ilaina misimisy kokoa amin'ny zavatra rehetrarehetra izay ho ataonao manomboka hianatra tsikelikely aloha isika misy zavatra ianaranao be deabe na tamin'iza vao nahita vidéo taty arany ay mbola nisy an'ity koka vao nahita vidéo taty dia tamin'ny 2019 iny dia hoe ay za tonga dia andeha hivavaka any somary nangatakandro kely vitsivitsy teo dia tonga ny Covid dia nidy indray fiangonana dia tsy afaka nandeha indray dia mbola kivy any tena mbola voasakana ihany fa hoana ary zany fa maninona Jesosy no ohatra misy zavatra ohatr' izany foana ilay za efa te anao be an'izao zavatra rehetrarehetra izao tena tiako hidirana tena mahafinaritra anazy zavatra toriany reto olona reto zany fa mbola tatio ariana ny tompo ny laza hoe misy vanim-potoana an'io aza maika be sy ianaro tsikelikely aloha reo vidéo hita an'se reo ataovy azo tsara aloha reo zavatra hoe fa aza maika isika mantsy maika amin'ny voalohany aloha tsy malala zay famonjeny zany isika dia mandeha ho azy amin'ny fotsiny fiainana rehefa manomboka azonao amin'izay le famonjena dia maika amin'izay anao zavatra hoe za te hanao an'izao fa Andriamanitra miteny kalma mihitsy aloha ianaro tsikelikely mihitsy aloha ny zavatra rehetrarehetra tahaka ny Paoly ihany koa ohatry nanao an'izay maika be izy hitory fa mbola najanon'i Jesosy mbola mila mianatra aloha mifehany rehefa navoray fitiavan'i Jesosy mbola mila mianatra aloha aza dia maika be hoe misy zavatra tao nefa na izany ary maro nataoko hoe amintsika ary maro amintsika nefa efa elaela efa maromaro ihany zavatra efa me fantatra me ay za milaza efa nilaza nyity teto hoe ho an'olona izay efa nateraka indraika mivavaka eo amin'ny 2 volana eo fotsiny eto dia efa manana zavatra azo zaraina any amin'ny hafa ianao satria tsika eto isan'andro dia misy zavatra ianarana ary misy zava-panahy voaraintsika foana eto isan'andro na anaty fitaritana zany na anaty toriteny na anaty ataoko hoe fotoam-bavaka fotoana ny vavaka rehefa talata na partage izay ifanaovantsika ary efa afaka sahady ifampizarantsika amin'olona rehetrarehetra dia zavatra voaray rehefa mijanona maritraritra kely tenao hoy Jesosy hoe tsy anareo no nividy fa za no nividy anareo ary nanendry anareo mba handesy amo rehefa nisafidian'Andriamanitra itsika novonjentsika mba hamonjy olon-hafa mila tadiditsika izay zavatra izay novonjeny ianao mba ahafahanao mamonjy olon-hafa fa tsy hoe novonjeny ianao dia tapitra hatreo ny fiainanao fa novonjeny ianao mba
mba ho ampitainao indray any amin'ny hafa ilay afo mpitiavan'Andriamanitra izay voarainao. Zavatra misy nefa dia isika dia matahotra zavatra maro. Za tsy te anao fa za menatra. Za tsy tia an'ity zavatra ity, tsy tiako le ny anahy tsy tiako le misiosio be. Ny anahy tsy tiako raha tsy za mihitsy ny tena hita dia hitan'ny olona hoe za ny tena zao. Mampatahotra be ny fiainana amin'izao ka efa lasa ratsy be ny fahitan'olona an'izany fiangonana zany amin'izao dia tsy mety intsony zany mitory zany. Zany anao évangélisation eto-Antananarivo zany maheno olona miresaka an'izany mihitsy efa tsy mety intsony eto satria tellement sofin'olona tena efa leo satria efa tena maro be loatra ny zavatra afafin'olona, zavatra mavesatra na zavatra diso amin'ny resaka filazantsara io izy dia tsy liana amin'izany intsony ny olona eto. Dia izany zavatra zany mampatonga anao hoe tsy hanao ninina ao amin'i Jesosy. Tsika mantsy lasa hiteny hoe aleo ihany any ambanivohitra nefa ianao tsy handeha akory. Zay le zavatra misy. Aleo ihany le any rehefa le mandeha lavitra nefa le eto Antananarivo tena tsy mety eto, tsy vita le eto. Dia oke ary. Dia aiza zany ny andeha tsy fantako fa tsy eto fotsiny aloha. Ny problème zay nikajikajitsika olombelona hoe tena efa leo be ny sofin'le olona. Fa za miteny anao fa filazantsara an'i Jesosy io ane ka teny mpitiavana. Fitiavana ny tsy ampy amin'ireo olona rehetrarehetra ireo rehefa ambaranao ny zavatra marina ao amin'i Jesosy. Ary mifany masina hiasa amin'ny alalanao dia mbola voakasika ireo olona ireo. Nanao kajy daholo ireo olona rehetrarehetra hoe andao atao an'izao, andao ampitahorina, andao atao an'izao rehetrarehetra izao, andao ampanantena hin-javatra tahaka izao ireo. Dia efa manomboka mezatra izy ireo hoe ohatrany tsy mahazo ninina kory rehefa avy eo ny any am-paosy indray ary miala. Maniny zay no ampitahorina hoe very any amin'ny elo ianao raha vao tsy mandray zany Jesosy zany. Amin'ny ampahany aloha marina le izy. Fa amin'ny ampahany tsy fampitahorana. Tsy Andriamanitra mifampitahorana ny Andriamanitra toritsika. Fa Andriamanitra fitiavana. Tsy ampy fitiavana tahaka antsika taloha ihany. Tsy nanana fitiavana ao anaty. Ka rehefa tonga fitiavan'i Kristy dia tonga dia afaka ny zavatra rehetrarehetra. Za anisan'ny olona tena mafy lobe tamin'ny resaka fivavahana io. Tena tsy azonao amin'izany mihitsy raha za taloha. Tsy amin'izany mihitsy Ary tratran'ilay fisaintsainan'ny olona eto amin'izao tontolo izao hoe rehefa mivavaka mantsony dia tsy mahazo manao an'izao tsony. Ka za mbola te hanao an'ilay ohatr'izao tsony dia tsy mety izany ilay mivavaka fa aleo izany ho any. Aleo izany ho any fa tsy ilainy izany. Ary lazaiko aminao fa maro dia maro ny olona gaga na iny hoe lasa mpivavaka. Ary mbola pira noho izay hoe lasa pastera mihitsy hono. Fa dia nahoana loatra izy miborosy ny lohanao tany. Tsisy miborosy ilay loha fa nisy fitiavana voaray. Mino fa voarainao koa io fitiavana io. Rehefa voarainao io fitiavana io dia zareo amin'ny hafa. Hoy Jesosy hoe tsy anareo no nifidy fa izany no nifidy anareo. Tahaka ny safidianana ny Jehovah ny Jeremia. Izy nge niteny hoe za tsy mahay miteny. Za tsy mahay an'izany. Izay mihitsy tsika olombelona za tsy safa azo zavatra misy tsy mety. Fa rehefa voatendrin'Andriamanitra ianao tsy hoe tsy maintsy mandeha fa efa ao aminao ny zavatra ilaina. Azonao efa ao aminao ny zavatra ilaina. Nitendreny ianao mbola tsy namboarina, mbola tsy tao akibo akory ianao dia efa fantany sady efa misy zavatra napetrany eo aminao ho ampiasainao rehefa tonga amin'ny fotoana iasanao amin'izay. Efa napetrany, efa fantany raha teo izany rehetrarehetra izany. Aoka eto tsisy olona eritreritra hoe za le olona voavonjy dia hipetrapetraka amin'izao fotsiny. Za le tsy dia ilaina. Za le maloha tonga fotsiny rehefa lady raha teninao le navoarain'ny fitiavan'i Kristy tsisy an'izany eo amin'ny Jesosy. Tsisy an'izany fa ilaina daholo ny singa rehetrarehetra amintsika ireo tsirairay avy. Na endriny ahoana ilay izy na amin'ny endriny ahoana. Amin'izao zao tena maro be mihitsy resaka ohatrany hoe mahita tsika insécurité mampatahotra ity resaka mandehandeha ity mandehandeha seul, mandeha alina. Fa maninona ary Jesosy no lasa sarotra be ohatran'izao ny fiainana. Taloha no ohatran'ny mba moramora, tsy taloha tamin'ny vanim-potoana Andry apôstôly izany fa hoe teo alohaloha kely teo tamin'ny tantaran'ny dada sy neny taloha tsy mba nisy zavatra ohatr'izao izany fa amin'izao tena lasa ohatr'izao sy ohatr'izao sy ohatr'izao. Fa milaza aminao izao mihitsy ny ilain'ny tompo anao. Amin'izao vanim-potoana izao mihitsy. Izao fiainana sarotra izao mihitsy hoe ahoana tsony ary mbola hitoriana filazantsara amin'izao fiainana efa mafy izao. Rehefa efa voaray fotsiny ny fitiavan'i Kristy rangahy dia aleo izay fiainana raha efa mafy be, tsy hita izay hanaovana azy, mbola asiana an'izany asa izany koa.
aleo mivavaka fotsiny rehefa lady dia vita tadidio raha lasirana bavy raha novonjeny ianao dia mila monjy ny hafa ihany koa raha novonjeny ianao mba monjy ny hafa ary tadidio izay efa ely ianao mifantatra Andriamanitra izy mihitsy nalala hoe tsy amin'ny vanim-potoana ny Estera nasiva nanao ny hoe tonga teto amin'izao tontolo izao fa zao mihitsy tsy navokatra ianao raha tany tsy nilainy ianao matotsy ianao zany Paoly zany matotsy tamin'ny vanim-potoana amin'ny fanenjehana tao Roma ianao fa amin'ity vanim-potoana tia Madagasikara ity eto ny toerana misy ianao eto mihitsy ny ilaivana anao satria maninona nataon'Andriamanitra eto ianao no mahavokatra amin'izao vanim-potoana izao mihitsy mila mahafantatra an'izany isika rehetrarehetra mila tonga saina amin'izany hoe amin'izao vanim-potoana izao mihitsy no mety indrindra zany etrehtra hoe ay tamin'ilay fotoana tamin'io zao za tena mbola navitan'izao tsisy zavatra enjehana be hoe maka-pianatra manao an'izao sy zao raha tamin'izay fotoana izay zao tena lamina be fa amin'izao zany tena mandeha andrem-pamaky dia mila mody aingana fa mbola hitsena mpianatra sy ohatran'izany raha tamin'ireny libra be reny ny volako tamin'izany tsy hoe mbola miditra azy dia makatsy fa tena hoe anao rery ngamba ny tena nety be mihitsy fa tsy haiko hoe maninona fa tsy ohatr'izay tsony amin'izao dia aleo any zany asan'ny tompo zany aloha fa aleo mijerijery vidéo sy anona fotsiny any aleo mipartage an'ilay toritendry zareo reny zay ny tena mety misy toriteny ao dia aleo partagena dia zay efa iny anjarako iny mety zay fa sarotra be fa mba vity crédit ary partage aniniko zay ny anazy zay fa miteny anao misy voan'ny Kristy ao anatinao zany voan'ny Kristy zany misy tenin'Andriamanitra ao anatinao mila zarainao any amin'ny hafa matoa Andriamanitra ny safidy anao dia fata fainao no mavita an'ilay anjaranao misy an'ity tantara ity fa niresahako anareo hoe nisy fotoana kely tamin'ny vadiko tamin'ny mety ilay narary iny dia ohatra nisy somary fanenjehana kely dia zay hoe saiky niala ako saiky tsy mivavaka taty intsony tsy haiko raha nisy nataty iny tantara iny fa tao anatin'izay zavatra zany marina nikasika ny tompo marina niresaka tamiko izy fa nisy singa hafa ihany koa nanamafy an'izany rehetrarehetra zany na tonga anaty tsy niala teo ihany zany ny toriteny teo ihany koa pasteur Tovy sy Ramatoa fa nisy zavatra anankiray tsy nieritreretina mihitsy izay niresahako amin'ny pasteur Manatsoa tsy niresahako tamika fa Ramatoa tsony niresahako indray mandeha zay voaingaikaingana tetsy hoe ny zavatra nisany tsy nampiala anahy koa nge tao anatin'ino dia nareo zay izy izy nareo mivady fa ahoana mbola tsy dia resaka be tsika tamin'ireny fa hitanareo ny fahatsoranareo fitondrantenanareo ohatra ny nasarika anahy zany ny toe-ponareo manolotra be an'ity fiangonana ity tena tsy miandry anizaniza tena mbola tsy hitako naizanaiza ny zavatra zany fa ohatra ny olona mitady tambony kely daholo zany ny olona hitako taloha amin'izay asa tao amin'ny tompo dia zany zavatra zany anisan'ny azona kely anah hoe tena tsy ahita olona oatra zao tsy ahita olona miorina ao amin'i Jesosy oatra zao fa za hijanona hiaraka amin'ny rehetra ihany zany zavatra zany anisany izay veritsika hoe io fitondranteny io ataotao fatany any fotsiny fa io singa anankiray afaka hitazomanao olona ihany koa hijanona eto amin'izao toerana izao dia naninona rehefa tafajanona teto zany ngamono inona fa mbola afaka antombo atao amin'i Jesosy mbola afaka analalana azy misimisy kokoa amin'izay zahako nanjarana eno fizarana tany aminareo dia feno hatrany zavatra izay narako amin'i Jesosy misy fiainana ary misy fiainan'i Jesosy foana atao anatin'ny foko tao anatin'izany hitanareo misy action kely zareo tsy nalala an'izany tsy nafantatra hoe ndao mba anao zao amin'izay mijany tsioro tsisy zavatra fatany mihitsy zany zavatra fa za tsy niresaka an'izany za fa mijery fotsiny aho hoe satria zany zay tany maro voay tamin'ny aloha keliny dia mahita amin'ny fanoloran-tena zareo amin'ny asany tompo ina moa velarina indray ny instrument sy ny asonao rehetrarehetra dia avy eo aprimma daholo indray tsy miandry anizaniza fa tonga dia raikitra ary amin'ny fifaliana tanteraka tena gaga na hitan'izany hoe ahoana zany zavatra ataon'reto olona reto tena hoe tsy miandry anizaniza nefa nizy amin'io irahantsika malala hoe pasteur Manatsoa tena mahavobe any amin'ny fitendrena tena raha fetry rahantsika olombelona normal mantsy ohatra ny hoe za mahay an'izao za tsy manao za tsy amin'izany fa za etsy fotsiny maniraka ty ataovy fa tena gaga ianao tena tsy vitako no nijery fotsiny azareo fa tena hoe aloha ifanampiny ity zavatra ity dia rehefa tonga amin'izay zavatra enjakenjana nisy tamin'ny fiainanay tamin'izay fotoana izay dia zany hetsika avy any amin'izareo izany anisany asan'i Jesosy zany fa tsy hoe zareo no inona resaka miorina ao amin'i Jesosy isan'andro ary tsy fanaovana kitoto ny zavatra izay nomen'i Jesosy hoe novonjeny izy dia hitondra tena tsara ho an'ny hafa izy efa asa ao amin'i Jesosy sahady zany fa oka ianao tsy heritreritra hoe
rehefa mana fanahin Jesosy dia hotarian'ny fanahin'ny tompo eo ihany izay zavatra tsara tokony ataoko fa za hanoko totoa be ety ivelany. Tsy hitan'ny olona eo ihany ve ny zavatra ao anatin'ny foko? Mety tsy ho hitanay ka. Tena mety tsy ho hitanay mihitsy. Fa anisan'ny zavatra nasarika ny olona tamin'i Jesosy ange rehefa vitan'i Jesosy ilay niresaka tamin'ilay vehivavy ilay mpatsaka vavy iny izy dia nitoy andresaka tao hoe mahafinaritra izy. Tsotra izy, hafa mihitsy ny fampianarana. Ohatran'izao sy ohatr'izao izy eo amin'ilay ivelany indray izany izay resahako izay eo amin'ilay hita maso ankoatra ny fampianarana izay hoentiny. Izay io Jesosy io ny zavatra rehetrarehetra mihitsy niaraka ny asany anazy ny ao anaty zava-panahy sy ny teto ivelany. Averiko hatrany izany ilay izaho milaza foana mantsy hoe tsika mantsy milaza hoe izay tsy mahay mitory-teny. Izay tsy mpitory-teny ohatranareo, izay tsy afaka nianatra ohatranareo. Fa be dia be ny zavatra azo atao. Tena betsaka ny zavatra azo atao. Ho ana manokana mijery olona tena hoe isan'andro miorina be foana tena mampahery ana. Tsy misokatra akory ny vavany io fa mijery anazy hoe tena miorina be ty rahalahy ty amin'ny ao anaty sy amin'ny action na ty anabavy ty tena mitondra hery be ho anahy mahita an'izany zavatra izany tena anao efa asa ao amin'i Jesosy sady izany satria maninona mamelona ny hafa ianao. Ary rehefa maro dia maro be mihitsy ny laza ratsy ny ty fivavahany ty eo amin'izao tontolo izao indrindra eto a Madagasikara satria tsika ty Afrika dia adalain'ny olona amin'ity resaka fananakarena sy ny tariny ity za tena miteny anao, za tena mamerina an'izany foana raha mahatsikaritra ianao aza manaiky resin'le hoe efa ratsy ny fahitan'olona an'izany fivavahana izany dia za tsy hanao ninona intsony fa miafina ary ny tokony atao satria manjary ampiarahan'ny olona amin'ilay ray arinao hoe mpivavaka ato daholo nareo, ratsy daholo nareo dia aleo tsy mipopotra. Aleo manao an'ilay hoe zay mpivavaka fa zay minamana aminareo ka zay hafa mihitsy ny fisainanay tsy ohatran'ireny zay fa hafa hoana zay namantsika zay tsy manavaka anareo fa hafa hoana, hafa amin'ny fitiavana ianao, hafa amin'ny fahamarinana ianao, hafa amin'ny fitondran-teny ianao, ho hita eny ivelany eny foana ihany. Zay nge nasarika ny olona tamin'i Jesosy ankoatran'ny miracle hitan'zareo hoe maivana ny zavatra hoentin'ity tiranamany ity tsy ohatran'ny nampitondray ny fariseho atsika hita eny foana eo. Aza soa izay sy timena mihitsy ny herin'ny fanahy sy ny herin'ny fitiavana izay nomena Andriamanitra napetrany ao anatintsika ka mampatonga antsika hipetrapetraka hoe za tsy hanao an'izao intsony aloha fa tena fa baraka miteny anao averiko aminao mbola tsy tao akibo ianao dia efa nisafidian'Andriamanitra efa fatany sady dada sy neny ny andry anao teraka vohitanao fa mbola tsy fatany hoe ohatry ny ahoana ianao manomboka melehibe ianao zay vao manomboka hoe nitoetra ny ohatry ny ohatr'izao risy kay ohatr'izao kay ohatran'izao ary izy kosa kay ohatran'izao tsy voatery negativa foana mantsy ohatran'ny kivy be nareo fa Andriamanitra mbola tsy namboarina akory ianao dia efa fantany. Ary Andriamanitra zany tsy hitady aminao eo fotsiny hoe fantako ianao dia zay zany fa fantako ianao dia ho ampiasaiko ianao zay ny dikany. Zay mahatonga namamerana aza misy mieritreritra mihitsy hoe olona voavonjy dia za tsisy ilaivana anahy, zaho tsy amin'izany mihitsy. Fotoan'izao raha lasiranabavy zao vanim-potoana anao ahafahanao mamokatra. Raha renao zao afatra izao androany, raha renao mikasika Jesosy any anatin'ny fonao, fotoana amin'izao, fotoana an'izao, tena zao ny vanim-potoana mety aminao indrindra fa tsy le taloha. Mety tsy tena navokatra loatra iry-po loatra raha amin'izao ohatra izany teneniko anao izany fa nilaina tamin'izany izy ahafahan'ny fampianarana be dia be mba ho azontsika amin'izay izany famondram-po sy famela-keloka fanadiovana nomeny Jesosy izany tany izany dia efa nilaina fatarina fa tsy hoe androany mihitsy tsika zay vao mila mahafantatra an'izany hoe ve ohatran'izany iza ny afaka na amin'ity tena niota ity 2025 tsika vao hianatra an'izany tsy izay ilay izy fa nilaina fantatry ny olona maro hafa tany alohantsika tany izany dia manjary dia nanjary lasa haitsika lasa fantatsika izany rehetrarehetra izany nomena aloha ny fahalalana an'izany zavatra rehetrarehetra izany tany aloha tany dia androany zavatra hafa indray no entintsika tsy hoe afaka ohatran'io fa toy an'izany zavatra rehetrarehetra izany ary fanamafisana ary ho vavolombelona hoe zahay izany afaka tamin'ny tena niota izany hoe misy fanamana dio tao anatinay afaka resanao aminao za zany tena titeny anao tsy mbola tapitra izany ny fitoriana filazantsara hoe tsy ilaina tsony izany. Tsy mbola tapitra amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra hoe tena efa vidéo amin'ny YouTube sy Facebook daholo amin'izay ny amin'izao tsisy fanampianan'ireo olona ireo tsony izany fa aloha mijery dia izay partage fotsiny
afa mipartage ihany sao dia misy menatra be hoe hita pasteur Tsiory zany zao ty dia zao le hoe tsy mety partage fa efa izy zany efa izy zany fa aza mionona amin'ny zavatra anankiray ianao mba hahafahany zavatra rehetrarehetra mitombo hatrany ho hitanao hoe niainga tamin'izao fa mbola misy zavatra hafa mihitsy koa mbola noheveriny tompo anahy fa tsy hoe tapitra treo fotsiny hoe partage ato fotsiny ny anany anjarako fa ianao mila vavolombelona any amin'ny toerana rehetra izay alehanao hoe ohatran'izao izany Jesosy zany. Za dia ilaza aminao tahaky ny olona anankiray manana projet goavana. Rehefa manana projet goavana izy dia mila olona izy ampiasaiko ihany. Mila olona raha hoe tena hanao ohatra zany hoe tena hoe fitendrena sy firana complet eto isika ohatra ny lelahady reny dia mila mpitendry anito ty batery ty, mila mpitendry klavia, mila mpihira, mila mpitendry gitara sy gitara basy ilaiko daholo zany rehetrarehetra zany dia misafidy olona. Raha misafidy olona hitendry an'ireo zavatra ireo tsy hoe safidiko fotsiny dia anao izy zay dia safidy fotsiny fa tsy maintsy ilaiko izy matoa misafidy azy. Safidiko izy hitendry an'ity se amin'ny firy manomboka mitendry amin'izao ka hatramin'izao rehefa avy eo se tsy mitendry indray aloha fa hitory teny izahay. Ohatran'izay mihitsy io projet an'Andriamanitra io tsy manana zavatra hafa atao eto amin'izao fiainana izao ty fiainana iainantsika amin'izao ty aloha Andriamanitra afa-tsy izay mana projet famonjena olombelona Andriamanitra dia safidiny ianao, safidiny isika hiara hiasa aminy ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny safidiny izy ao sy anao aza mangatakandro raha renao izy mangafonao hoe efa tokony hiditra amin'izany ianao. Raha ianao le mbola tokony hianatra zavatra maro aloha dia menara aloha. Fa raha renao anatinao hoe tena efa za zany fa za somary bloqué ny zavatra maro efa zao mivampitoana. Aza miandry ely ianao fa mila mavokatra amin'izay tsika amin'izao. Araka lazaiko anao marobe ny filazantsara tsy izy izay misy eo amin'izao firenentsika izao. Dia hoaiza zany le izy hiafakafina zany isika mbola mila mipoitra foana isika. Maro ange fanenjehana an'ireo eglizy tao mpivavaka tao a Roma reo fa tsy nijanona zany izy ireo fa ndao foana. Tamin'izany fanenjehana zay koa natonga antsika tsy tamin'izany fa mety tsy ho arakitsika zany enjehana zany fa angamba zao ary tsisy nininona naleo amin'izao aloha fa maika raha tamin'izany hoe samborina dia atao anaty sirika sy ohatran'izany tena Jesosy tena atsika sy anao ty zany voaray anao fa tena mbola mafy ny fiainana fa ny amin'izao vanim-potoana zao mihitsy le zakatsika tsy mety ny fiainanay fa zay nge ohatran'izao ny asanay zao io mihitsy ny tena mety satria ao anatin'ny zavatra sarotra ianao tena hitanao hoe io ny tanan'Andriamanitra fa miasa tokoa ao anatin'le izy. Rehefa somary miemitremitra mantsy ianao hoe tsy hanao nininona aloha za eto ihany. Rehefa vao manao an'izay ianao dia tsy ahita nininona mihitsy ianao ane normal be. Fa marobe ny olona niditra tao anatin'izany. Niditra ngamo tsy olana be zany nahazo an'iry Paoly zany na fanenjehana an'iry Petera na zavatra tahaka izany ireo olona rehetrarehetra malaza ny finoana ireo fa tsy niemitra izy ireo. Satria amin'ny fotoana ianao tsy miemitra fa miroso foana dia renao koa ny tanan'Andriamanitra miazona foana ao anaty dia misy fifaliana foana ao anaty dia ndao indray. Fa rehefa ianao no miemitra, rehefa ianao no tsy manolo-tena dia na zavatra misy tsy ahita nininona mihitsy ianao. Fa mbola hijanona amin'ny fampianarana tany aloha dia mionona fotsiny amin'ilay hoe fa soavana ny namonjena anareo tsy avy aminareo izany, tsy avy amin'ny asa. Ndrao isy reare tsy miasa hony, ndrao mireare eo. Famonjena ihany zany tompoko. Famonjena anao rery ihany zany tsy avy amin'ny asa zany fa ny ambony rehetrarehetra amin'izay. Mila asio anao ity ivelany amin'izay hoe izaho ilay olona voavonjy. Izaho ilay nisafidian'Andriamanitra. Izaho ilay tsy nisafidy azy fa izy nisafidy anarina me zavatra tsara ho anahy izy. Fiaina mandrakizay, fanan'Andriamanitra sy izay rehetra ilaina manodidina zany zavatra ao amin'Andriamanitra zany. Ilay Jaona toko 5:12 teo misy an'ilay hoe angatao izay ilay irinareo. 5:12 mba omeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona izany. Io moa le mafaly be atsika foana hoe tena nomeony izy na inona. Sady izy raha teo no nifidy. Indray raisitsika vilana hoe safidiny mba hangataka izay tiako rehetrarehetra ho aminy. Mahafinaritra be zany Jesosy zany. Fa fandehan'io zavatra io rehefa mandeha amin'ny fanompony ianao ao amin'ny tontolo ara-panahy io zavatra io. Za tena migarantiranao raha zava-panahy ny angatahanao zato isanjato tsy maintsy mivaly mivavaka ao.
amen. Raha maniry afantatra an' Jesosy ianao zato isan-jato zany ary nitadiavin'olona hitady afantatra anazy. Fa raha mbola zavatra eo amin'izao fiainana izao omeny ihany ianao raha ilaina amin'ilay vanim-potoana. Raha eo amin'ilay ilaina hoe androany ianao tena mila anty ataontsika mila bafy ianao satria ianao te hitory tena izay izao tsy ampy aminay Jesosy. Omeny ianao raha ilaina izany fa hoe misy mitabataba be eo ambadika anay eo dia mba te anao koa izay dia mba ampediana eo volume aloha zay ray manana ny bafy lamidoboka indrindra eto tsika dia izay. Raha izay ny ataonao mety ho vizaka ihany ianao fa ianao koa nge rehefa tena tafaray ary rehefa tena tafapetraka ao anatin'ny fonao hoe tena nosafidiana mba andeha moa mba haretany vokatra hoy Jesosy ary za mbola tsy namboarina kory mbola tsy tao akibo kory dia efa fantany rehefa nisy zavatra nanendren'ny tompo ana rehefa tena tafapetraka ao am-ponao zany ny zavatra izay matery amin'ny tompo any matery anao mahatonga anao angataka hoe tiany ilaina kay Jesosy amin'izao fotoana izao. Za tsy mahay an'le za mbola tsy nanasitrana olona zany nefa tena dieto izao misy occasion mila sitranina ve ty olona ty Jesosy mbola tsy nanao an'izany hatramin'izay ohatra zany afaka angatahanao zany zay ilaina ao amin'ilay asa fanompoana. Za tsy mahay miteny ozy izy Jeremia teo nitoy an'io satria tsy mivakitsika izy teo andra toy izy vakina ange any an-trano hoe naniditra ny tanany Andriamanitra dia tafapetraka tao am-bavany ny teny. Neny Jesosy efa nampianariko anareo ny zavatra rehetrarehetra hozy izy. Efa ao aminao zany le izy. Efa ao aminao le izy. Fa mila avoakanao amin'izay ety ivelany mba tsy ho titira fotsiny hoe ay reny zay mpivavaka fa zay fotsiny mpivavaka fotsiny ho azay fa aza siana inona be hoe ay zary ny ohatran'izao ay zary ny ohatr'izao. Raha lasirana bavy te hilaza aminao lehibe dia lehibe ny projet an'Andriamanitra. Niainga tamin'ny famonjenanao le izy. Rehefa tafiditra amin'ny famonjena ianao dia hamonjy ny hafa ihany koa anao rehefa avy eo. Izao ny vanim-potoana anao. Izao ny vanim-potoana pety ny businessinao. Ka tomboy amin'izay le izy. Reraka ianao raha izay business izay nanoloranao ny tenanao. Fa ianao hanao an'ilay projet tsara indrindra projet an'Andriamanitra. Amen. Izao mivampotoana ahafahanao mahavoka amin'izao ianao no ilaina. Atao fitena mipetraka ao anaty lohanao izao mihitsy ny fotoana tena mety ary androany mihitsy ianao nila nainao an'izay fa tsy hoe tokony tamin'ny telo taona lasa nainao an'iny fa androany ho antsika rehetrarehetra mihitsy izany zavatra izany. Amen. Atao tsika hitsangana dia atao hivavaka ao amin'i Jesosy. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soto.